Zazalahy kely izay saika novonoiny reniny halatsaka tao anatin'ny rendran'ny kopa teny ampasika teny izay zazalahy kely sahabo ny 5 volana eo tamin'iny herinandro lasa iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fikasana hamono zazalahy kely izay nataony reniny niteraka azy no tena iompanan-tsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Toy izao no vaky ny taratasy izay niaraka tamin'ilay zaza izay nariny reniny teny Anosizato Est voalohany tamin'iny herinandro iny. Ho anao izay mandray ity zaza ity, tsy fidiny ho ahy ny andozako ny zanako fa fitiavako azy ho velony. Apetrako aminao izy ary karakaraho tsara, tsy fidiny ho anay no hisaraka fa noho ny tsy fananana. Ka ajanoko aminao izy fa raha ho entiko anaraka ahy dia mety hiara ho fatin'ny hanonana miaraka amiko ity zaza ity. Tena tsy zakako ny fandozako ny zanako nefa tsy manan-tsafidy aho fa na ny trano atorinay aza tsy misy fa teny amoron-dalana foana izahay hatrizay no natory. Any indray andro any raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hiona izahay mianaka fa tsy fidiny ho anay no hisaraka. Mino aho fa olona manampanahy ianao, matoa nametrahako azy ka raha azonao atao dia mba ataovy anarany hoe Najaritina Mialy Hosea teraka tamin'ny 7 Mey 2024 izy io. Mifona aho zanako fa fitiavako anao ho velona no namelako anao. Tsy fidiny ho anao no tonga tety an-tany, mamela ahy ianao. Mino aho fa mbola hiona itsika ndray andro any tiako tena tiako ianao reo sia kely nefa tsy maintsy mandao anao aho. Endre tsara izany zanako izany fa tsy manadino anao neny na mahandra kely azy. Raha sanatria aho ka tsy tafaverina dia mba tehirizo tsara ity taratasy ity ary omeo azy rehefa lehibe izy. Mino anefa ny aho fa eo ihany no ahitako anao ry ilaina ndray ny tiako. Io zany taratasy izay napetraky ny ilay reniny zazakely izay zazamena vava voateraka nisy namela teny Anosizato Est voalohany tamin'iny herinandro iny. Velona nasaona tsara moa ilay zaza ary tsy fantatra any ray sy ny reniny fa mbola empitadavana ny marina hoy ny lehibe ny fokotany amin'izao fotoana izao. Ka ny hafatra mahaiza ihany manao fanabeazanaizana raha toa ka hitanao fa tsy ho vitanao ny hitaiza na ihany koa tsy ho vitanao ny hamelona ny menaky ny ainao fa tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka nytony satria zanakao naterakao nefa tsy ho velonao akory ka lasa navelanao dia inanao fa lasa nandao azy. Vaovao mampalahelo indray mpiasa roa lahy izay mpanao trano 5 taona maty teo no eo nirodana beton tamin'iny herinandro iny tao amin'ny faritry ny hôpitaly Tambohobe Fianarantsoa. 7 hafa kosa no naratra ka tsy maintsy nahiditra hôpitaly ny roa tamin'izy ireo. Tao anatin'ny asa tanteraka ireo mpiasa izay anjatony no niarana anjera tampoka ny ampahany tamin'ilay trano izay naorin'izy ireo ka izay no nahatonga an'izao loza izao. Eo amin'ny loza mifamovizana indray nitrangana loza mifamovizana naratrana olona teny Andohatapenaka teny tamin'iny herinandro iny. Fiara roa no nifandona, ny iray nentiny sinoa asa namaika izy fa nisongona fiara maro izay nizotra milamina mitandahatra ka nifanehatra tamin'ny fiara hafa ary izay no nahatonga an'izao loza izao. Mba moramora ihany ry zalahy fa aza diso maika loatra fa mety teradoza ho anao ary mety hampididozany hafa koa izay tsy fitandremana kely zay. Andao amin'izay ho resantsika ny zavatra niseho teny amin'ny ranon'ny kopa. Saika nivonoiny reniny halatsaka tao amin'ny ranon'ny kopa teny Ampasika ity zazalahy kely izay sahabo ny 5 volana ity
tamin'iny herinandro iny. Vehivavy iray monina eo amin'ny manodidina no niazakazaka nampilaza haingana an'ireo polisy-pirenena izay miasa eo amin'ny rond-point. Nijery ny zava-misy avy hatrany ny polisy avy amin'ny compagnie urbaine d'intervention Tsaralalàna. Nambaran'ny olona nitangorona teo fa nahita vehivavy heverina ho renin'io zaza io izy ireo. Saika handatsaka ilay zaza tao anaty rano izy no nosakanan'ireo vavolombelona izay nahita azy. Navelany teo amoron-drano ilay zaza ary lasa izy no nandositra. Noraisin'ny polisy-pirenena ilay zaza ary naterina any amin'ny sampandraharan'ny polisy miaro ny zaza sy ny olona marefo ary miady amin'ny heloka mamoafady ao anosy ao. Ity zaza izay naiko halatsaky ny reniny tao anatin'ny reniranon'ny kopa ity. Misokatra ny fanadihadiana hitadiavana ilay vehivavy izay nikasa hanao heloka bevava tamin'io zaza io amin'izao fotoana izao. Tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao ary efa tena tsy vitsy amin'ny olona no mandositra didy amin'izay fitaizana sy familomana zanaka izay. Ka maro mametra-pantaniana amin'ilay hoe noho ny hasarotam-piainana ve sa inona no tena mahatonga an'ireny olona ireny no manao an'izay fihetsika mamoafady izay. Zanakao naterakao ve dia sahanao ny hamela azy ary sahanao ihany koa ny hamono azy satria mantsy raha latsaka tao anaty rano io zaza io mazava ho azy fa tsy maintsy maty teo io. Fa soa ihany fa nisy nahita ilay reniny naiky handatsaka azy tao anatin'ny rano izay. Mba olombelona ihany mba manana fo mitempo nefa dia mahavita zavatra ratsy tahaka an'izany. Efa tsy fondreny intsony angambany ny olona mahavita an'izany zavatra izay nokasainy ity vehivavy teny am-pasika ity ho atao izay. Rehefa tsy ahavita hifehtena amin'ny fanaovana firaisana ranofo ihany dia manaova arak'izany ny fanabeazana izy anareo vehivavy rehefa hita fa mbola tsy ao aminao ny fahefana hamelony zanaka izay. Satria mantsy matetika isika rehetra rehefa ao anatin'izay fankafizana an'izay firaisana ranofo izay dia mila tsy ho faty ery noho izay fankafizana an'izay diso tafahoatra. Nefa ny zava-misy ho an'ireo izay tena diso mankafy loatra an'izay satria efa lasa fialamboliny sasany moa izy io dia teraka amin'izay le zaza na ihany koa bevoka dia iny fa lazaina indray hoe vohoka tsy nirina nefa dia sitraponao zao ihany no nanao an'ilay izy tao anatin'izay fa finaretana kely tao anatin'ny ray andro zay. Izay sy zay izy no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.